ny fizarana faharoa amin'ny ilay tantara nosoratany razanabary Vangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe nitsangana vao tonga aty Amboanjo be. Tsy maintsy anitra aty Antsahamalaza zany ko. So fa misy jiro ny bisikleta, za koa mitondra jiro fanao aposy aty. Aiza morangako, nieraka ny komine etsy andaniny tsy maintsy totosaina. Reo tanàna faran'ny Enibe roa kilany tsy maintsy nitaroana eran'ny tsenany Sotry. Ny andro sabotsy, vahoaka tsy vahoaka intsony ny fanaretsaka ao Antananarivo. Tena enjana ilay retsika. Aiza zany ino zany lamba marina loko zany ary Mansoa fa aiza to maizina beato marary tena marary ny tezako fa maninona koa ny fiteniko hoe to ndraikitefatra melako maro be ny akanjoko fa to maratra be latro zay voatatitiko vasy maraka nofonony dia aiza nefa ka aiza zao ina koa zany fofo zany marina ratsy fasana tena fasana ty ato anaty fasana vea tsy vonjeo Rovina ary vao tonga ny tanàna, mbola misy 3 kilometra zany miala eto amin'ny fahasaponako. Amin'ny 7 zany vao tonga andro raha amin'ny voary sasany alina zao satria ratsy tirana nanaty kinininy ity amin'ny alina. Ary toa misy olona miantsy vonjeo zany. Fa ino zany? Marina mafy tena ao amin'ny fahasapony zany. Andraso hoe tena ato mihitsy andre kaiky aman-drenika aho fa ananina tao toa misy vato be manesina ary ty varavara-pasany ity fa nalevon'iza tao loso ty ovaoko diako ve io Mansoa manao any ianao Andre Matotale? Mitady ahony ianao? Eny mademoiselle Eva, ono a? Eny tompoko. Mbola tsy tonga ao foana ve ngy Arafidy? Tsy Andre Matotale, mbola tsy tonga izy. Efa miraiky amby 10 nefa zao fa naninona Arafidy? Ka ono a? Eny tompoko. Tonga niasa teo ihany ve nefa izy tamin'ny zomaka? Za mantsy tsy teo. Ie, teo izy ka. Fa naraly ary ve Rafidy? Eny izay ihany no niatsoka anao fa mahazo mandeha anao Eny ary Andre Matotale. Ohatra azafady kely aloha azafady nge fa misy nandray ary. To mampitaintaina koa izy zany. Raha sendraka tonga izy dia lazao azy fa mitady azy ahy Eny ary tompoko. Mahagaga
ihany so zavatra zao ka raha narary ve izy dia tsy nahalala ihany soa izy na farafaratsy no vadiny satria tokony hanao tatitra mainka amiko koa izy raha no tena izy ka. Se André Matotaleo, raha vity tsy ho hita tsony mandrak'izay efa any amin'ny varotsy ny fotony tadiavinao. Ndry, fa iza koa ty raha matoa tamin'ny manantony ty. Oui. Ray, mademoiselle Eva. Ahoana no miverina ianao hoe tonga ao anganika rafidy? Tsy André Matotaleo fa ny vadiny io tonga mitady anao io. Ny vadiny? Aisa. Io andalatsara io André Matotaleo. Ka ampandrosoa kely aty aloha hoe azafady ampandrosoa engana. Mandrosoana ianao madama. Ka ahoana mandry amin'izay zany ny sainao zao reva? Nahoana moa tsy hoandry ny saiko? Ho tanteraka somatsara amin'izay zany zao ny mariaziko. Ka raha sanatriny io. Sanatria maninona e? Inona koa ary ty mampiketrona ny andrinao? Ka raha sanatriny io ka nisy nahita ny vadiny. Satria tsy maintsy hamoaka fofona mantsy rehefa kelikely eo. Tsy, izy no tehitonantonana tany amin'ny dezaka tany dia voaindaky ny olona taniko. Misy havako angamo ho any sa misy havanao ka hoe mitady inona ny amintsika. Raha ohatra araka sendra nisy nahatsikaritra tamin'ny fiaratsika tamin'iny ka. Fa voarara tsy azo hitsangatsanganana koa ve moa any? Nahoana moa ny voarara fa... Olo-marika. Fa inona no mahatonga anao handefa n'izany eritreritra maizina rehetra izany? Mba eritreritra mandalo fotsiny reny ahiny. Toa efa vita indray ilay zavatra voatera-kovitra ianao koa. Rehefa be fanahiana ohatr'izany tokony tsy natao ilay izy. Ka re zany hoany fa zany koa ve dia atao atezitra mba resaka angeny anahy. Ka tsy tiako fa ohatry ny moral anay avokoa toy ny batio. Sady tsisy azo tasitazoma tsisy porofo koa nge eo e. Ninona? Marina zany ka mbola anampy labera sa? Aleo ty jute no taperina dia oko izay ka. So mamy oko. Eny ary. Le angara fito ny vadiny io. Lehilahy lehibe 5 taona iny ve? Nolazainy vadiny teo fa niala tao an-trano ny asa botsitolakandro tamin'ny teny ora sasany teo eo. Ary ny teny tamin'ny vadiny fa mety alinalina vao mody kanefa dia tsy nody hatramin'izao alatsinainy maraina amin'ny 12 sasany izao. Efa nitady hatrany ambanivohitra hono zareo malelaty fa tsy any. Dia inona reny atao hoe? So dia sanatria raka misy fandraisany amin'iny mission nampanaovika azy iny zao zavatra zao e. Tena lozako marina. Aleo aloha any amin'ny commissaire Rabary ilazan'izao zavatra zao ka. Dia izay mifandeha amin'ny commissaire. Manaonao foana ihany nareo aloha amin'ny lafiny iray napitika izy minainy le vadin'olona mihitsy. Amin'izay indray izy miteraka efatra. Tena ohatra nanenenako indray commissaire marina. Fa maninona nefa tsy tonga dia miteny tamiko e. Ka le hoe anara-maso an-dry zareo ampiasana mihitsy nge no namaya commissaire e. Ka afaka nangataka polisy iray nahiditra miasa tao Vonjomaika anara-maso anie ianao e. Azo atao ve zany commissaire? Ohatra e, azo atao tsara mihitsy. Ary afaka manao tenue civile izy. Ty olona tsy malala an'izay fitandremana tokony atao akory. Mission dangereuse be nge zany e. Tena lozako tokoa commissaire. De inona no atao amin'izany commissaire? Ka inona moa fa tsy maintsy anao fikarohana aloha zay. Andraso hoe fa
toa ohatran'ny efa nametraka fampilazana tato io vadiny io a. Zany ve komisera? Andraso hoe tia tokoa eto Rafidy Jean-Louis le izy. Zay indrindra komisera, zay Rafidy Jean-Louis zay mihitsy. 5 taona. Eny komisera. Tao amin'ny inspekteur ty fanambarany ty no nataony. Raha izao fandehany izao Andriamato Tale. Eny komisera. Rehefa tsy hita tany ambanivohitra zareo marina tokoa ty olona ty. Dia tena nisy fahavoazana nahazo azy tokoa tany. Loso zany ko. Mety nisy nanaraka izy ohatra na nisy nisakana tany amin'ny zinalehany tany. Dia inona zany no natao amin'izany komisera Tsy afaka hitazona n'ity Andriamato Marika sy Mademoiselle Eva ty tsisy porofo sika. Fa ny fanaraha-maso azy ireo akaiky izao no tsy maintsy atao. Eny komisera. Noho izany ho ampiaritsika ihany le polisy ampidirina hiasa ao aminareo Vonjimaika aloha mba hosolon'ny Rafidy raha mety ianao. Tsy maninona re komisera, zay fomba rehetra hitanany marina zao no ataoko. Zay mihitsy ange no nanatonako anao ty kosa. Raha pitrihany io olona io dia alefako any. Ary asaiko mamantana ao amin'ny birao anao aloha. Brigadera Tefy no alefako any. Eny komisera. Aza matahotra anao fa tsisy ahalalana azy ho polisy zany akory. Olona tsotra zany olona zany. Ary azo antoka fa ahavitan'izay asa tokony ataony ary hosolon'ny Rafidy ao. Eny re komisera dia miandry azy azy zany ko. Ny fampilazana an-gazety sy amin'ny alalan'ny onjam-peo efa nasaiko nataon'le vadiny. Kosa. Zay fa aza dehibe eritreritra loatra ho ataontsika izay mety. Na dia ny fahatsiarovana ny fiarahana tany an-tsekoly fahiny fotsiny aza koa ve mo tsy fanavitra isika. Tena misaotra anao ka misaotra komisera. Veloma ry anao komisera Rabary. Veloma ianao Andriamato Tale. Ohaty eo ay zay olona nizay iny fa misy olona tamy vehivavy ty mamotra any ty tsy zany ngamba ny vadiny ko misy azy lahy ny aterany raha mandre ny vaovao nahazo ny vadiny. Ary ny invitation Andriamato Marika. Invitation viny ity. Invitation mariage ko rehefa hinandray fara ho vina hono izy tika. Afaka tapabolana. Io va kio io? Eny, voaraiko ty fa misaotra. Tsisy fisaorana. Vita io mariage ko dia mikopa-kelatra amin'izay Mikopa-kelatra ho izy ianao Hialo amin'ny orinasa hifindra ny Tamatavy izay mipetraka. Fa ahoana rehefa? Any Arthur vadiko ny asa dia za koa mety hiditra any angamba. Ay ve, dia mahavitaso ary. Misaotra eo ianao rery sy ny problema manao fa za indray idila amin'izay Andriamato Marika. Ary tsy any Tamatavy velively fa ny Toliara. Sy mahadio ny ranon'ny tany Eva. Komisera, dia tena tsisy vaovao na inona mihitsy ve hatramin'izao kosa tena kivy kosa mareta aloha anao Andriamato Tale fa aza dia taitaitra ohatran'io aleo aloha ro ny asany manginginao ihany aloha brigadera Tefy. Tsy maintsy ho hitany marina amin'io na hoe lanao aingany aza dia taitaitra ohatran'io aloha. Aza vatikely aloha Andriamato Tale Allô? Polisy santrala ihany ty tompoko. Iza moa zao azafady? Ka inona tsara hoe ny vaovao fantatra momba ny olona io? Nandray taxi teo aloha ny tranonareo? Oviana ary taiza io? Sabotsy 20 aprily sabo tamin'ny
tamin'ny efatra latsaka dita izy io teny amin'ny 67 hektara enonareo no mipetraka ay ono a numéro an'ilay taxi ve tsy tsikaritra ao tsy eny tsy maninona fa misaotra anao aloha era 11 ilay izy eny ary madama saotra betsaka dia veloma ianao zay zany Andriamatotaleny vaovao nisy nahita ingarafidi nandray taxi era 11 teny amin'ny 67 hektara tamin'ny sabotsy navery azy io zany hoe tamin'ny efatra latsaka fifanitolakandro teo eo 67 hektara hoe eny angamo izy no mipetraka tsy komisera eny sotry ingarafidy no mipetraka Andriamatomarika no mipetraka any amin'ny 67 hektara Andriamatomarika eno izy no mipetraka any ary andraso andraso hoe ary tena nanara-dian'Andriamatomarika angamba izy raha izany zany ve komisera eny tena izay mihitsy fa mino satria ianao ny teny taminy mba nara-maso azy ireo na dia ivelan'ny toeram-piasana aza zay aloha hoe dia ahoana zany ary atao aloha izay alalàna raha niala tao an-tranony tokoa Andriamatomarika tamin'ny ora sy daty io ka raha eny dia tsy maintsy tany koa no nale andrafidy sy navery azy na mety nafaty azy Andriamanitro eny tena manahy Andriamatotalea matoa tsy hita popoka nandritra n'izay 10 andro izay ingarafidy dia tena manahy fa nisy namono izy na nisy nitazona-kiriny raha nisy nitazona-kiriny moa ka ninona komisera rabary afaka andao izay vola tadiavin'ny mpanao takaronena ny tenako fa ny maty ange no tena izay mampalahelo fa ny tena ho fantatra koa dia hoe hoaiza moa ny atondihan'Andriamatomarika tamin'io fotoana io dia ahoana nefa no alalàna an'izany tsy maintsy arahana izay lalany rehetra na mivoaka na miditra manomboko izao ary na i madimozely Eva koa aza tsy maintsy arahana sala amin'izany na izany aza nefa teanao antsoava amin'ity soferan'ny taxi era 11 ity ihany izy no tsy maintsy mahalala ny tondrany azy tamin'io iny eny Andriamatomarika fa nivoaka ny tranony ary ho aiza izany io fa nijanona ay tsy lasa lavitra fa ho ato amin'ny banky ihany aka vola angamba iny tokoa fa nivoaka dia lasa nodindray mino fa tsy voaka ny tranony eo tsony iny raha matokely Eva indray izany no arahana rahampitso dia aloha indray inspektera no anara-dian'Andriamatomarika raha vao mirava avy miasa izy ko eny toso n'ilay Eva no mipetraka ho ny tale andraso hoe tia nomeny aty ny adresiny ny planina ny tranony ary ny sariny sy ny mariky ny fiarany bon tia le trano-dra matokely Eva amin'ity atsinana an'ity izany izy no mipetraka fa ireo ray aman-dreniny avariam-badika ndre ary toa mety be nge izany trano izany midiko izany fa tsy ao izy tsy maintsy miandry ahatongavana eto indray izany koa
firy zao? Valo alina latsaka fahefany. Andeha ve ahy? Hoy! Andraso aloha fa toa misy fiara tamin'ny manantony izany. Eny tokoa eny. Reny olona maintimainty. Tsy fiaran'ny Mademoiselle Eva ty fa io anatiny io izy. Ary tovolahy miaraka aminy eo amin'ny volant io. Miaraka aminy angamba efa toa fampitositosy sy mikorana eriana ery zareo zany. Ireo fa nijanona. Midina dia mifanoveloma sy mifanoroka. Iny dia lasa ilay tovolahy. Inona moa izany fa tsy andeha koa aho. Miandry ela teto fotsiny. Herinandro sisa teo ataony mariasinay sy Arthur. Tsy hitahita akory dia tonga. Tafita ihany ry rehefa. Ndry ary inona koa ty zavatra mifono mipetraka eto tokoa namparafarako ty. Andraso hoe ary to bokotra. Marina tsy le bokotra kanto tokoa ny ongotra ty. Le nanaovako tamin'ny fahoana koa ary natongavany ty teto. Iza nanatitra ny ty teto fa tany Amboanjo be ty ny ve? Fa iza ny omezay? Raha matokely Eva? Fa to feony. Tonga malifaty izay namono ahy e. Tsia Rafidy. Ary ohatran'ny naheno feon'ny kikika any ahy zany. Toa ohatran'ny feon'ny Mademoiselle Eva. Andraso hoe andraso fa hiverina. Tena sanao ve? Sanao no namono anamelan'ireo zanako efa trokamoty. Tena olo tsy vanina ianao raha matokely Eva. Olo tsy vanina ianao. Io tokoa eo Mademoiselle Eva fa mbola mijoro ao ambaravarana. Ary inona ary ty ataony? Toa ohatrany miresaka aman'olona ane izy zany. Ndry olona iza no iresahany fa toa tsy mahita an'izan'izy eto akory a. Ndry mandehany ianao mandehany. Mandehany ianao mandehany. Lefa maty ianao. Maty. Fa tena tsy azoko. Maty? Efa nitsangana ny maty raha matokely Eva. Nitsangana ny maty. Fa feon'iza koa zany. Ary avaiza ary zany feo zany? Tia jereo e Rafidy tia Rafidy e. Le mivononao. Rafidy? Aiza? Aiza zany? Tena izy tokoa io. Andrikaka. Tsia. Aiza ary zany olona banjin'ny Mademoiselle Eva ao anaty lobolobo atsimo ao zany. Andraso hoe Tsia. Matoto. Vonjeo. Tena safotra ny akarapiko eo atokonana io Mademoiselle Eva. Fa ahoana ary zao?
Andaso e oay ineny aloka fotsifotsy be ny tazako lasa iny andraso enjehako aiza lasa izy teo e to nanjavona tena nanjavona marina fa ahoana ary raha fidy tena reny tamin'ny miazakazaka avy reny ny ray aman-dreny ny va angamba nare an'le kikika teo aleo aloha hiala moramora eto ka Allô izy zao azafady commissaire bary any ty commissaire afaka makaty amin'ny broko ve anao andre matotale ka voasaika ho any aminao any indrindra zao commissaire marina fa misy vaovao anga ye commissaire maty anao matomizay leva e maninona eno maty alina tao an-trano nono nilaza teo ireo ray aman-dreniny ka momba an'izay indrindra no itsoko anao aty zao misy vaovao ihany koa ay ve ho avy ary aho commissaire dia zay ny zavatra nitranga teny ito sy hitany masoko andre matotale raha fidy ve dia tena raha fidy tokoa ve commissaire asa za aza mba gaga nge andre matotale zay le resaka nataony dia izay ihany koa ny teny mademoiselle leva ny any hitako dia aloka fotsy ary nanjavona noho ny enjehako mahagaga zany commissaire inona ny eritreritro amin'izany ary aloha e ny matotoandra fidy ve zany ny tonga nyseho nampatahotra sy namono any vatany an-tranony iny aloha dia efa fantatra fa i mademoiselle leva zany namono azy tsy hay hoe taiza sy hoe tamin'ny fomba ahoana fa dia hoe matoto ye fa tizy hoe nyseho teny an-tranony nge zany sarotra amiko ny ino hoe matoto sololo zany andre matotale na dia somary nanako aza le feoeniko fa ahoana fotsiny ary inona ny dikan'izao commissaire za mino fa tsy maty zany nge arafidy novonoana izy fa tsy maty andre matotale ary miseho mamaly faty ireo namono azy izy zany ve commissaire ka ireo hoy ianao teo ireo namono zany ianao ve dia mieritreritra fa hevitra avy amin'ny mademoiselle leva irery no namonoana andrafidy na vitan'izy irery mety avy amin'ny monsieur marka aloha e ka zay indrindra tsy maintsy hanafika an'andray matomarika koa raha fidy anatoto sany ny valy fatiny dia ahoana zany inona zany natao commissaire tsy maintsy araha maso aloha andre matomarika voalohany indrindra raha ho avy hanafika azy raha fidy faharoa atao andro maso ihany koa ny trano rafidy na savaina mihitsy azy raha tsy maty izy mety nody any amin'ny vady aman-janany koa ngamba izy efa matony efa maty alina tamin'ny fomba tsy fantatra fa hoe aridikera enindreo ray aman-dreny nitsitsika ny azo vonjeony izy ny trano anefa tsy vaky ny entana tsisy nanohinana fa naninona rehefa ohatrany mahampiahiahy any izy zany tian'ny restaurant fahalianay aleo aloha rangahy ivily ato tena aloha asianako matsiro aloha fa tsy azoko mihitsy zany haiko zany andinitra kely aho aloha eo niditra ao anaty restaurant io andre matomarika dia mipetraka amin'ny latabatra amin'ny sisiny akaiky ny varavarankely mpitaratra
tena misotro ange izy izany mamomeritreritra sa ahoana eto anaty fiara eto mahatazana azy tsara sy ny fihitsiny rehetra fa izy tsy mahita efa tomary azy afa-kerinandro falozinina re nefa dia efa mba faly ery hoe ataony raha nisy Arthur dia andeha hiala eto izy lalina koa n'izany ohatra ary za zany nge ka ohatrany hoe misy mandinika izany ohatrany hoe misy manara-maso za koa ny vely fa dizidiziny andraso hoe efa merikerika izy ary nijerijereny io sa manana tsindrimandry ve hoe misy manaraka za aloha tsy hitany ka fa izy olona mijoro eo amin'ny trottoir ambadiky ny varavarakely mpitaratra io toa mandinika tsara nge izy zany sa izy ara ny jereny tena za mihitsy ka manao satroka bonetra pardesi lava dia manao tanana posy iny famitraka fa ahoana inona ary no dinihany eo amin'ny arabe ivelany eo toa mivandravandra be ty izy sady taitra sa fa masoko ve mandroa toa rafidy io rafidy tsy rafidy ve ary tena tafatsangana ne izy zany sady taitra mafy andraso hoe tena io lehilahy mijoro eo ivelany io ve mivandravandrany fa izy io andraso jereko eny rafidy fa ahoana rafidy iny le lehilahy fa lasa lehilahy manao pardesi mainty lava be satroka bonetra matroka andraso arahako iny fa nivily ary andraso jerena tsara fa be olona be koa ity amin'ny arabe ity zany azafady oay nakaiza to tsy hitapopoka andray dia mbola rafidy ihany ve iny aleo alehako any an-tranony any rangaha dia izay ny zavatra niseho alina Andriamatoa nandritra ny fotoana nanarahako maso an'Andriamatoa Marika nandeha nisotro tao amin'ilay bara restaurant tsy hitapopoka indray niodina kely an'ilay zoron-dalana dia teo dia nanjavona ny olona koa dia be dia be raha teo no nandeha nitany zoro andeha ho teny amin'ny arabe ny andro moa alina tany an-tranony niditra tao mihitsy ary taitra be ary novadiny tsy tany ny tranony efitra ray sy lako iray ihany fa tsisy afa-tsisy dimy mianaka ny tao ny vadiny dia ireo zanan'efatra tsy misy azo atao afa-tsy manara-maso azy ihany aloha zao manara-maso an'Andriamatoa Marika sy ireo vady aman-janaka rafidy izay no mety halalana ny tena marina dia tena ngara fidy ve tsy maty zany izy fa ahoana ary
Aiza raha mibirao an'ny taletoko. Andraso fa misy lehilahy mijoro misafosafo io andalatsara io. Azafady tompo. Alay, taitra koa. Eny Ramose, inona ny ianao izay? Miala tsiny raha nanaitra anao e. Aiza nga ny birao an'ny taleto e? Ay, ny birao an'ny tale. Rika, ry varavarana farandrindry ry. Ay, misaotra anao e. Taitra koa ny tamin'ilay rangahy teo. Raha soliditra atao ny birao akato mihitsy andinika tsara ka. Mansoa e, Mansoa. Manao any ianao tompoko? Manao any ianao Ramose? Inona ny ianao izay azafady? Mansoa dia mipetrapetra eo e, Mansoa toerana. Eny tompoko. Rakotonirina Justin no anarako tompoko. Lehilahy lehibe ny fokotany any Noso Ambanjobe ary any no mipetraka. Ay, ka eny Andriamatoa Justin dia ahoana moa izay? Raha Justin no fahalalany maro anahy e. Ndray arivo izay ny asabotsy 9 aprily tamin'ny voalora sasany alina. Tratra ariva tamin'izay e, dia nandeha bisikileta avy taty Antananarivo. Niditra tamin'ilay lalakely sampanana manitsy ho any aminay iny no folo andro izay na tsy hitapopoka ny Ngiarafidy. Sady tsy hita matiny, tsy hita marina hoe velona. Fa aiza marina ary Ngiarafidy? Allô? Ny polisy santrala ihany ty tompoko. Commissaire Rabary. Izao azafady. Chauffeur taxi? R11? Nahita an'ilay filazana an-gazety ianao? Ianao ve no... Ay, zany ve? Tadidinao tsara ilay fiarana rahanareo Eny ary, mazava zany. Misaotranao? Ela ny ela. Zay zany ilay soferan'ny taxi nitondra Andrafidy nisy nahita teny amin'ny 67 hektara. Mazava fa ny fiaran'Andriamatoa Marika zany narahany. Dia taiza ary Mademoiselle Vara izany. Mansoa. Andriamatoa Tale. Fahoana? Eny commissaire. Mansoa aloha e. Mansoa ianao ringa razista. Mansoa ianao. Eny tompoko. Manao any ianao commissaire. Raha azoko tsara zany dia izao ny fandehany raha verina fitinina. Nody ho any Anosoa ianao eo alin'ny asabotsy 9 aprily io. Dia tratralina teny an-dalana avy any Antananarivo nandeha bisikileta. Eny commissaire. Dia nanitsy tamin'ilay lalakely anaty kininina ianao no nandrefeon'olona ny antsy vonjeo. Eny tompoko. Avy tao amin'ny fahasapoana. Ono tsy nisy razana ny levina mihitsy zany tao amin'io fasana io raha ny fahalalanao azy. Ary tsy nihidy mihitsy ny fasana io fa nisy nanidy vato be rehefa avy nandevina azy tao ireo olon'ireo e. Bon, dia nakodianao ny vato. Ary hitanao tao Ngiarafidy naratra be. Naratra be aloha teo amin'ny kibony e. Dia nobataiko izy. Voatafavoaka tety ivelany nefa izy dia torana e. Ary natsosoko tamin'ilay bisikileta dia netiko tao amin'ilay dokotera fantatro tao Ambanjobe haingana. Dia nasain'ilay dokotera nahitra hôpitaly rehefa avy nomeny tsindrona ozy izy ianao. Eny tompoko. Tian'io ihany aloha dia niangavan'ny fiaran'ilay rahalahako mipetraka tsy lavitra teo hitondra azy hiakatra taty Antananarivo e. Ianao koa zany niantoka ny lasantsylany? Eny commissaire. Dia mbola ianao koa zany niantoka ny lany rehetra tamin'ny tsaboana sy nahadidiana azy? Eny tompoko satria tsy maintsy niditra boloko teny eo ihany Ngiarafidy. Raha araka ny fanazavan'ilay dokotera dia tsantokantsy teo amin'ny kibo no navoazy.
Zay sofa tsy nahatratra ny fahatra nahafaty azy. Point vital? Zay ny filazany azy ka. Nisolifatra zany ny antsy. Nidona teo tamin'ny Levi fa nidina feokipony ka lasa somary niakavanana. Zay no tsy nahafaty azy. Tena mbola tsy anjarany tokoa zany. Adiny telo teo izy no tsy natsiaro tena tao anaty fasany. Zay no nanjary nampiraikitra kely ny lelany. Niraikitra ny lelany? Ka somary miraiki dely zany izy komisera rehefa miteny. Vokatr'ilay izy tsy nahatsiaro tena ela tao anaty fasany. Efa saiky maty inge izy komisera. Dia inona avy ny zavatra nolazainy anao? Iza hono namono azy? Zany vehivavy atao hoe Eva sy zany hoe Andriamatoa Marika zany mpiara-miasa aminy daholo ny reo Reo hono no namono azy. Fa dia inona hono ny antony namonony azy dia tsy mba lazainy anao? Zay antony iray aloha no tsy lazainy anay. Fa hoe le Eva hono no nanatsatoka ny antsy, fa le Marika nitazona azy mafy tsy hetsika. Andriamanitra, ay tena olona tsy vanona. Mazava loatra eo fa ndraika tsara tamin'le filazan'le sofera ny taksi ny antso ateo Andriamatoa Taleha. Ka sofera taksi iza? Le taksi nosakana andrafity tena amin'ny 67 hektara tsy lavitra ny tranon'Andriamatoa Marika. Le nisy olona nahita. Amin'ny tombona daholo ny ayahako nolazaiko anao Andriamatoa Taleha. Nitsongodian'ny Marika rafidy tamin'io. Ary mino aho fa fantsika ilay izy. Nataon-drareo mihitsy izay nitarihana ny Rafidy any Kodaoda any dia tany no vonoiny. Zay mihitsy le izy. Fa ny zavatra tsy mazava amiko dia ity. Efa niandry tany miloa ve ramatoa kely Eva sa nanaraka ny Rafidy avy ao aoriana? Zay zao no tsy fantatro komisera. Rafidy tsy nanazava tamiko ny momba an'izany rehetra zany. Fa ahoana aloha ianao Andriamatoa Razista no niandry 12 andro taty ao aoriana ohatr'izao vao nanantona anay ny lazany izany? Zava-dehibe inge izany. Tena miala tsiny komisera fa norarano mafy tsy teniteny. Ny lelam-paladiana mihitsy mantsy izy fa hoe misy antony. Taratasy koa no nasaina nateriko tany amin'ny vadiny. Taratasy? Taratasy manambara hoe velona somatsara fa aza mitebitebo nareo dimy mianaka fa mbola ho avy. Dia nandrara ny vadiny toy izany koa izy mba tsy laza amin'izaniza. Indrindra fa nareo polisy. Hitako moa ramatoa Liza vady no tsy dia miraika intsony amin'izao raharaha zao. Za koa aza mba gagako. Tamin'ny voalohany ihany izy no ohatra mikoropaka. Ay moa ka nisy an'izany. Dia inona zao no natapa-kevitra anao anantona anay tampoka ohatr'izao ngy Razista? Moa ve hitaky an'ireo vola laninao tamin'ny rehetra sa ahoana? Tsy Andriamatoa komisera. Raha ny momba an'izay indray aloha efa nanome toky an'ny Rafidy fa tsy maintsy honerany. Ary ny akoho vonjaina tsy maintsy natao. Lehibe ny fokotany misy anah komisera. Aditiko izany satria teny amin'ny faritra misy anah no niseho le izy. Eny aza matahotra ianao fa za nonitra ny vitika sasaranao sy ny fanomezana nataonao tamin'ny koa azy. Nisotranao Andriamatoa Taleha fa tsy... Dia inona no natapa-kevitra anao aty izao nefa efa nirarany? Satria tsy hita izy tompoko. Iza? Rafidy? Angatsy any aminao izy? Tsy nanjosotra ny alan'ny hopitaly ny Rafidy. Efa ho efatrandro izay. Marina ve izany? Marina ve? Eny tompoko. Zay. Rehefa avy namela an'ity taratasy ity ho anay izy. Taratasy midy ao anaty valopy? Aiza hoe azafady Andriamatoa Président amin'ny fokotany? Ty ary tompoko. Ho an'Andriamatoa Razista. Lasa fahazataitaitra ianao. Misy zavatra tsy maintsy tanterahako. Aza matahotra. Efa nanome toky anao fa tsy maintsy honerako ireo volanao rehetra lany tamiko. Hitanao koa io ny tranoko. Matoky saotranao be diabe Rafidy. Mbola ho fantatra ihany ny marina. Tsy navela ny teny an'izy ka. Nefa so sanatria misy zavatra nahazo azy indraiky. To misy zavatra tsy mampandry ny sainy mihitsy mantsika. Asa nga? Inona? Ny valifatiny ringa Président. Mazava be zao Ny valifatiny tanterahany io ny tsy mampandry saina azy. Ary tena izy mihitsy izany no seho tany an-tranony Eva ka no heveriny Eva hoe matotoany dia izay no nahafaty azy komisera. Zay mihitsy. Ny masoko roa no nahita. Ny sofoko roa no nandre.
Matiny tahotra ary dia nijanona tampoka tsy nitepitsony ny fony Mademoiselle Eva noho ny atairana ka dia mahatampoka izy. Vita ny valy fatin-drafidy fa ny an'ny Andriamatoa Marika ny sisa. Dia aiza nalehan-drafidy raha izany sa lasa ny ambanivohitra ve? Tsy handeha lavitra be ihany izy raha natanteraka ny valy faty ny Andriamatoa Taleha. Mino aho fa eto amin'ny vily eto ihany izy. Fa ny zavatra tena tsotra dia ny manara-maso an'Andriamatoa Marika ihany alohan'ny isamborana azy. Ary tsy maintsy hanafika azy izy na ho ela na ho aingana. Eny ary izay zany aloha no atao komisera. Mahazo mandeha amin'izay ve za komisera? Mahazo mandeha ianao ringara zista. Saingy zao apetrao aloha ny adresinao dia ny laharan'ny findainao raha misy. Misy fotoana mantsy iantsonanao tsy ho ela. Tari-dalana any amin'ilay toerana le fahasapoana lazainao. Eny komisera, indreto ary ny adresy sy ny laharan'ny findaiko e. Saotranao. Zay fa miantso anao ahy. Eny ary lasa ary fa veloma ianareo tompoko. Ty aloha misy vola kely ataonao frais président iny. Misaotra anao Andriamatoa Taleha. Eny. Misaotra betsaka tompoko. Tapakarangana hevitra iverina any amin'ilay toerana ary anio hariva dia anio hariva ihany. Ahafantarako ny tena marina na mahatoko ny arafidina tsy. Aleo izay mihitsy no ataoko ampandony saiko mba milamina tsara ny eritreritra izay tokony atao raha sanatrika hoe tsy maty akory ilay zalahy iny. Zao ary ohatrany nody milota ao an-tranony eny Andriamatoa Marika izany. Tsy amin'ny forma ve sa ohatrany hafahafa mihitsy ny fahitako azy. Inona avy moa izany no hitiko e? Jiro fanao am-paosy dia ty poulety ty. Misy nahatsara azy ihany aloha no tadiavako nytika. Tena tsy maintsy ilaina mihitsy ty. Tsy fantatra mantsy izay zavatra mety iseho anty. Dia aleoko ny somary ova endrika kely aloha e. Zay. Ary lasa amin'izay lesy zao raha Marika. Raha sanatria aloha laha rafidy ka manaraka fanondrony dia miomana fa tsy ho afa-bela mibalako amin'ity indray nitoraka ity hafa ny teo aloha. Ndry iny fa nivoaka indray ary mitondra mahalety kely. Ho aiza amin'izao arivo izao ary sady toa niova-paosy ty izy. Manao satroka be rigri, vesta marron, pataloha jean, cache-nez. Iny fa mamoaka fiara ary andao arahana. Iny raha Marika, tsy amelako ilariny io e. Na hoaiza tsisy afatara lalo amin'izao e. Fiaranentiko na ny akanjo anaovako ary lasika izao e. Dia mety manaraka azy avy eo aoriana ve izao ngiaravidy? Aiza koa moa no ahalalako an'izany amin'ireto fiara be dehibe sy ambotaiazy be ireto e. Ary ho aiza ary izany? Ohatrany mandeha mena tsy moa ange izany e. Marina tsy sao dia mandeha ho any Amboanjo be ary. Ro aiza raha Marika izany
marina to mianatsiny sa hiverina any amin'ny tany nanaovan'ny ratsy ny mpamonolona esy eny ary tena ho any amboanjo be efa itaondoarany fotsy izay zao ary andraso atsoko andre matotaly allo tale allo commissaire Rabary ihany ty tsongotian'andre matomarika azy zao miazo ny lalana maina tsy miny izy ka mba ho any amboanjo be zany ve ino efa mandalo anondoarany fotsy izay zaho so dia mba afaka mamonjy aty aloha ianao aiza ianao zao mbola any am'birao ve mbola eto mamasina zao ka saika ody mihitsy ako am'sika tonga dia mizora maina tsy no raha afaky mino aho fa tsy maintsy manaraka azy aorinany ao raha fidy ho avy araha dia omenareo toromarika raha vo mivilonareo na mijanona voaray tonga eto amin'ny fiviliana aty ary aloha hitsofoka any ino faneodina za zany hitsofoka hiakany rehefa rahaty aty aloha ny lalako atonao janiko ny fiara zay dia mandeha tongotra fa hitako ny lalana nankaiza to tsy tazako tsony ny fiarany za mbola niakandrefa nany indray veny andraso hoe tsy dia be fiara zao ty lalany ty andraso to misy fiviliana ho any anososoa andraso atsofo kely ao aloha ny fiara dia toizako ty tongotra dia tsy maintsy any nalehany zay ary aloha janoko eto atsofoka atao anaty kirihitra ato angamba zay aizany basiko teo ary andraso aloha iantso antalea allo ohatran'ny efa tonga ty amin'ilay sampanana ty zay ka zao ino tsara fa zao ny toromarika tonga ihany marina teto le toerana le nanaovana rendez-vous sandoka ary atsy zao le fasana andraso hoe hojerena amin'izay tieto ary tsy maheno fofona maimbo mihitsy angia zany ohatray marina le vato natao varavara-pasana to nisy nanako ty fa ahoana ary zao hoe andraso hoe aloha tsy lovina dia jerena ny ao anatiny ao Andriamanitro to foana le fasana foana tsy misy ninina ato fa inona ny dika an'izao hoe izy za ve ny tadiavinao Andriamatomarika fa izy zany toy ndra rafidy marina ny fatiny tia nitsangany ty ny fatiny tia nitsangany ty Andriamatomarika gaga ianao nga ay tsy maty alahy dia mihevitry ny anao inona moa ialahy manaraka io ndra rafidy ampitahoatra sa mieritreritra ny amono atonina amin'olona any madimizely vakony zao no ataovy ao anatin'ny lohan'ny lahy za ndray aloha tsy vehivavy ketry nohatran'ireny ka eno zay matoto ihany tsy za zany rafidy tsy marika velively zany azony lave zany
Ary rehefa tsy maty tamin'iny a de enela hoy tena pôbasy marina pôbasy zany ary avy atsana natsy io eo Andriamatomarika sy Rafidy ve io e ary aloha asiako fanirony fa to mbola metsika izy zany ino tatazo fanirony fa ahoana fa izy kay ambony ny tananao Andriamatomarika izy roa na maratra aza ny ilany e ambony tsy rarahako fa izy pôlisy efa trany antranonao tany Antananarivo nanaraka anao ary eo aloha ty tanana asiana rojo vy e ao kaikay inininy e marary ny tanako tena marary ny tanako voadifotra teo fa firy nataonao angara fidy zany nalevinao velona tao anaty fahasapoana tao izy satria noverinao fa maty zay Rendraso nanao ny ianao tao ngara fidy soroko soroko ao e tena votokoa raha tsy teo amin'ny fonao azako manaonao foana koa ange anao zany ngara fidy tena misangisangy fahafatesana mihitsy mariny misy fiary zany commissaire Rabary ngara fidy ve io e ngara fidy io ary to maratra ny izy zany misorony voatifotra voatifotra mitofirina Andriamatomarika novonoa ny fanindrony indray fa mbola tsy maty ihany soa fa nalady tonga fa raha nitofiriny fanindrony teo tonga de vita efa saika hitifotra mihitsy izy lehilahy tsy vaniny ianao Andriamatomarika tsy amelaka anao raha tsy any tsy afandro any ngara fidy Andriamatotale ay marina tsy ao aloha e miakara aloha anaty fiarako e hoentina hotsabony ianao fa aza mbola miteny mihitsy aloha vita aloha ny afera Andriamatotale tena enjany iny commissaire ay zany ka efa ataonany maro no nadontogodinany Andriamatomarika sy mademoiselle Eva vola tao amin'ny orinasa amin'izay miaraka tamin'ny chef comptable mihitsy tena saika fahity mihitsy zany orinasa io commissaire olona tsy azo itokisana daholo ny ianaoko tena ofidiko mihitsy zay mpiasako manomboka zao ka marina moa aiza moa ny alalanao an'izany e izy ange amin'ny voalohany mody tsara e aty aoriana izy vao mivadika mahery ny vola e tena manahirana mihitsy manahirana io fa tsy namelanao ihany koa Andriamatomarika raha tsy lasa tany antsefa ka any mendrika azy fa sady mpamon'olona no mpanodikodim-bola e angatsina leo aza mahatoatra ny Eva zao ny fiainam-pianakaviany potika tanterakako raha matokely Eva moa natahotra fatiny tsanganako de iny maty tsy fidiny iny zany ny aina ka teanao koa e tsy nanam-po amin'ny mademoiselle Eva tovovavy malefaka iny say anatsatokantsy olona toy izany amantsy aloha e tena marina e ka malefaka ivelany ihany koa ambody mitafody janak'ondry reny e fa ty rafidinao ty aloha e maninona commissaire misangy fahafatesana ho sady ty sa manao matoto amin'ny alina ry an-tanànan'olona ry na vatra namorona fitaovana mihitsy anovanan'le fiomanako de amin'izay manova endrika sy ny akanjo fotsy lava be tsy zany kosy fetsy iny fa ratsy fo tsy mana-tsaina fa tsy ny amary faty ihany ataoko fa ampilesona ho azy ny zavanitrangatra amin'izay e ny aina laha tokana koa Andriamatotale ka ampilesona ho azy koa zay e fa izy ka tsy anao tsonikosa angamba aloha e de ahoana zao no momba azy manana takaitra miaka piteny ka izao commissaire za aloha tsy afaky ny anary azy e zany na tonga azo nanatakaitra toy iny raha ny tena marina kosa e zay aloha e ka izao ary vao maika tena asotro ara ny karamany nomeko prime be izy e raha tsy izy ene tsy tratra marika sy ny tariny ireo no tena fosotra nanimba ny orinasa ataoko marina aloha zany ary président efa nerako daholo aloha ny vola laniny tamin'ny Rafidy mbola nampiko valisoa be aza tamin'ny fahasairana ny rehetrako zay koa ny rariny sinitsiniko
tena nisairana taminy tokoa aloha izy. Ka na ny fikarakarana ny sakafo ny teny fotsiny aza ve tena manao adidy amin'ny mpiarabelona aminy mihitsy ny olona iny. Mendrika azy ny mahakita raha mahafiloam-poko tany azy kosa. Fa hay mbola misy razana rehetra vela hono tao anaty fasina tao fa tsy hitany olona anie komisery. Maninona? Eno vahiny sendra maty teny fahiny koa dia ohatrany hoe nalevina vonjy maika atao efa ela be nga. Loza. Ay ve? Tena niorona ny odidohantra fidy nandrehan'izany hoe ianao komiserako. Aza atao fanao intsony izany Andriamatoa Taleny mampiasa ny mpiasanao toy ireny amin'ny zavatra tsy hainy. Nahatokisana sy mafana fohotra ninona azy izy. Tsy asany izany fa ny manam-pahefana. Ary mbola indiran-doza amin'izany koa nareo Marina izany tena faiko aloha zao saika nampidi-doza vadin'olona sy rain-janak'olona fotsiny ko. Raha vao misy zavatra tsy mazava fotsiny ao amin'ny orinasa dia ilazao ahy. Kosa aloha tena marina izany lazainao izany. Fa aleo aloha hamonjy ny orinasa komisera. Fa izao tia mba misy fisaorana kely, misy valopy kely ho anao Fa inona indray ty? Ary tao vola be. Andriamatoa Taleny, tsy ianao anie ny manakaraha mafy ny fanjakany. Asako io. Eny fantatro izany komisera, saingy tsy karama io fa fanomezana amin'ny mahampinamana ny ara-niandratsika roa lahy fotsiny. Dia tsoraisinao kosa ve? Malahelo raha tsoraisinao kosa iny komisera. Eny ary, raisiko ihany raha izany. Eny nisy karama kely mba nomeko ny brigadera tefy amin'ny mampiasako vonjy maika azy nandritry ny herinandro tao amin'ny orinasako kosa aloha Ay ve, misaotranao ary. Eny veloma ianao komisera Bary dia mahazo toa Veloma ianao Andriamatoa Taleny.